Farita faradalana aminao ny tenako amin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny araba manasana ao hatrany anaraka ny vaovao hatramin'ny farany isany isongadina moa tanatin'izao fampalam-baovao izao ny ako ny famoahan'ny CES ny valim-pifidianana amin'ny fomba ofisialy izay ahitana hatrany moa ny candidat Jean-Louis Robinson sy ny candidat Era Rajaonarimampianina no hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ao anatiny izay kosa Rambofo de nilaza ny candidat Camille Vital sy Adzo Andrienanarivelo fa mbola ao anatiny fibanjinana kokoa ny fifidianana solombavam-bahoaka izy ireo amin'izao fotoana izao fa tsy mbola mikasa ny anoana candidat filoham-pirenena amin'ny fihodinana faharoa aloha isany hoentina ao anatin'ity fampalam-baovao ity ihany koa moa ny ako ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fahadimamdimapolo taona ny syndicat ny industrie eto Madagasikara na ny SIMA izay tanterana tetsy amin'ny Carleton avy hatrany ara dia hoskafatsika ao anatin'ny lafiny ara-politika ny fampahalalam-baovao mahakasika indrindra ny valim-pifidianana ofisialy izay navoaka ny CES tamin'ity androany ity nisy ny fanafoanana ny valim-pifidianana tamin'ny vitsivitsy teto Madagasikara ary voalazan'ny fitsarana manokana amsahana fifidianana fa ny candidat Jean-Louis Robinson sy ny candidat Era Rajaonarimampianina no hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika izay ho tanterana ny faharoapolo ny volana Desambra ho avy izao. Teny antoerana i Marc Antoine sy Tsira Kotarson ary Mamy Ra Samuely. Androany no namoaka ny didim-pitsarana tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana filohan'ny Repoblika fihodinana voalohany natao ny 15 Oktobra farany teo ny fitsarana manokana amsana ny fifidianana na ny CES tao amin'ny lapam-panjakana Ambohida. Ny candidat roa izay mahazo ny vato-betsaka indrindra ny voatonona azo miatrika ny fihodinana faharoa dia Andriamatoa isany Jean-Louis Robinson sy Andriamatoa Era Rajaonarimampianina. Candidat Jean-Louis Robinson sy Era Rajaonarimampianina izay nahazo vato-be indrindra no hany mahakasika ny fihodinana faharoa. Andininy faharoa-ambinifolo didina ny averena amin'ny Andriamatoa isany Jean-Louis Robinson, Era Rajaonarimampianina sy Adzo Andrienanarivelo ny antom-bola narotsany tao amin'ny tahirim-bola-panjakana Caisse de dépôt et consignation. Toy izao kosa ny fitsinjaran'ny isam-bato azon'ireo candidat 13 izay niatrika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tamin'ny 15 volana Oktobra 2024. Voalohany amin'ny fisoratananarana Rabansona Clément Zafizolo isam-bato azo 30 sy arivo sy dimy alina raiky faingo 15 isan-jato Hery Marsialy nahazo isam-bato efatra-amby 30 sy dimanjato sy arivo ala sy fitoetsy ny candidat narana faefatra ny salanisa 15 faingo 50 isan-jato 15,85%. Azo isam-bato efatra-ambinifolo sy fitonjato sy arivo sy telo alina 31 744. Salanisa aotra faingo 1,20 isan-jato isam-bato 3 amby zato sy efatra-arivo sy efatra hetsy na 404,103. Salanisa isan-jato dia 5 isan-jato na 9%. Ny candidat faheny Andrienanarivelo Adzo Elivelo nahazo vato 7 sy dimanjato sy 3,000 sy 7 alina sy efatra-hetsy 473,508. Salanisa 10
faingo 4,50 isanjato na 10,54%. Candidat fafito Rapoto Andenirina Félisson na 2,12%. Candidat Lara Paquelão Telipolo Jean-Louis Robinson Richard nahazo Salania Isambato 7,20 sy 7,4 sy 7 hetsy 949,987. Salanisa 2,20 faingo 1,20 isanjato na 21,16%. Anisy kosa ny fanafonana ny didim-pitsarana tamina birao fandatsaham-bato maromaro teto Madagasikara izay niisa 2,10 ary nahatambarana vato miisa 4,70 sy 4,7 sy 4 alina. Foana ny isam-bato miisa 4,70 sy 7,5 azon'ny candidat Rajaonarimampianina teo anivon'ny commune Ambodimanga district Toamasina voalohany, commune Fenerive-Est district Fenerive-Est, commune Mahambo district Fenerive-Est, commune sy district Manakara ary commune sy district Ambovimbe Androy araka ny didim-pitsarana navoaka ny CES.